sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio Fania. Manolotra fiarabagna ho antsika jiaby gny antokatrano izay magnaraka ity radio Faniry radio mamitsika ity amin'izao fotoana izao. Isaorantsika Andriamanitra amin'ireo fahasoavana maro nomenantsika nandritra ity volana Oktobra ity, izay volagna niarantsika tamin'ny Masina Maria nandinika ny mistery ny fanavotana antsika izay no tanterahiny Kristy. Omeny eglizy loha hevitra atsika amin'ity alahady tsotra faha-telopolo mandavantaona ity dia ny hoe mimpanelanelana sy mpanasitrana mahay miantra i Jesosy Kristy. Ndeha ao raisintsika ireo vakiteny masina atolotry ny eglizantsika ho sakafom-pagnahy amin'ity alahady tsotra faha-telopolo mandavantaona taona by ity, sy ny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Karamarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, bokin'i Jeremia ampaminany. Izao no lazain'ny Tompo, miobian-kafaliana amin'ny Jakoba, manaova firavoravoana noho ny amin'ilay lohan'ny firenena. Ataovy ireny feonareo, mihirahira fiderana, ka lazao hoe, ry Tompo, vondreo ny olonao, dia ny sisa amin'ny Israely. Indro aho mamerina azy, avy any amin'ny tany avaratra. Manangona azy avy any amin'ny farany tany. Ho eo amin'izy ireo ny jamba sy ny mandringa, ny manananaka sy ny efa mihetsidraza. Anao dia be izy ireo no iverina aty. Iverina amin'ny dranomaso izy, ary eo amin'ny fifonany no itondrako azy miverina. Eny amin'ny rano velona no itariako azy. Amin'ny lalana maritampona tsy hahatafitohina azy. Satria efa ray ho an'i Israely aho, ary lay matoko i Efraima. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Sambatra za mitumbani, maalana la yelu. Sambatra za mitumbani, maalana la yelu. Dini babuna kausioni si Tompo, mubat sa
ny olona lasano fizahaye tolatolakiny eoko izany ery tamiza tsy niatony rasikaro teo ambavana sambatra ze mitomany faalanala elo sambatra ze mitomany faalanala elo nakoritsika rezana taony ra firenena fambalalainy ndratina taony to azy reo enilalina watina taony to amina kade fari tuku aravuna mua ranyana sambatra ze mitomany faalanala elo sambatra ze mitomany faalanala elo faalanala elo faalanala elo. Vaky teny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina havana, rehefa mety ompisorombe ka alaina amin'ny olona dia tendrena hosolon'ny olona amin'ny fifampiraharahany amin'Andriamanitra mba nolotra fanatitra sy sorona noho ny ota sady mahay miantra ny tsy mahalala sy ny mania izy satria na ny tenany aza mba voan'ny fahalemena ihany koa ka noho izany fahalemena izany tsy maintsy manao sorona ho an'ny tenany toy ny ataony ho an'ny vahoaka ihany koa izy ary tsy misy mahazo maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany afa tsy izay antsoin'Andriamanitra tahaka ndry Arona ihany toy izany koa i Kristy fa tsy izy no nanandratena ompisorombe fa ilay nanao taminy hoe zanako ianao izaho no niteraka anao androany sy nilaza amin'ny teny hafa koa hoe ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fomba ny Melikisedeka. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, ino anateny Ndragnahary mandavurary ny raha jiaby. Alleluia, alleluia, ino anateny Ndragnahary mandavurary ny raha jiaby. Alleluia, alleluia, kena teny Ndragnahary fototry ny atsaragna jiaby. Alleluia, alleluia, kena teny Ndragnahary fototry ny atsaragna jiaby. Alleluia, alleluia, raisina teny Ndragnahary ampiarina iampianana ye. Alleluia, alleluia, raisina teny Ndragnahary ampiarina iampianana ye. Ombatsika mianakavy aneny Tompo ho tanteraka tokoa ny iza evanjely masina nosoratany masina marika voninahitra ny eo anao ry Tompo tamin'ny zany andro izany i Jesoa sy ny mpianany dia tonga tao Jeriko ary nipetraka nangataka teo amoron-dalana kosa i Bartime jamba zany Kitime no nireniny fa hoe i Jesoa Nazareanina izany dia rafitra ny antso izy nanao hoe ry Jesoa zanaky Davida mamindrafo amiko ary maro nanonandraona azy mafy mba ampangina azy fa vao maika ny antso mafy kokoa izy nanao hoe ry zanaky Davida mamindrafo amiko dia nijanona i Jesoa ka nampiantso azy ary nantsony olona izy sy nilazany hoe matokia mitsangana fa nantsony ianao dia nariany ny lambany ka niezaka nanatona Jesoa izy
ary hoy Jesoa taminy: inona no tianao ataoko aminao? Dia hoy ilay jamba: Rabonio, aoka mba hiratra aho. Ary hoy Jesoa: mandehana, fa ny finoanao no avonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy teny andalana. Alleluia, alleluia, Janari manda furarni raja be. Alleluia, alleluia, nuanete Janari manda furarni raja be. Alleluia, alleluia, kenete Janari fotutni ajaranga jabe. Alleluia, alleluia, kenete Janari fotutni ajaranga jabe. Izaniari niteni nitumpu Terane wanauri Kristi. Ry kristianina ava-malala, izao alahady izao no alahady ankalazasika ny andron'ny misiona sady mbola eo mpanaovana ny volan'ny rojerisika no mamarana ihany koa nyity volana oktobra izay volan'ny misiona ho isika teo fanirahana ary miatrika an'izao synode izao ary miaraka amin'ny Masiny Maria isika no mitalao ary ny fahasoavan'Andriamanitra anampy isika amin'ireo fiaraha-midinika ataosika ny fiarahan-dalana erahantsika manao mba ho toto soamantsara amin'ny dinika rehetra ka izao synode izao any ametraka torolalana tokoa irososika amin'izay fandraisana tanana ny finoasika izay mba sy finoana empazarana isony fa finoana velona hoentisika mankalaza an'Andriamanitra engany ho senakla tokoa ary ny fionansika ka sady ahay eny ny pisiky ny fanahy masina isika no ahay ifampitandre ifampieno ka hita ny sitrak'Andriamanitra hitondrantsika arak'izay voalaza izay amin'ny fiainam-baovao ahatonga sika ho eglizy velona velomin'ny batemy piraitapo miaradia ka mifanasoa mifampisimbana mikasaka ny soiombonana ka zary tabernakla velona ho génération mpanorona tokoa fa sy sanatria-mpandrava manambara zavadalina ny evanjely atolotra ny eglizy ny any alahady fahatelopolo mandavataona ity evanjely mitantara ny fifanjoany Jesoa tamin'ny jamba anankiray Bartime no anarany zanaky Time zany maninona no nanome anarana ny mpanoratra voalohany mila mifanozo amin'ny Jesoa ny tsiraikiraiky ka noho izany mitondra anarana amin'ny maha izy azy araky ny voalazasika teo i Bartime dia zanaky Time maro koa no faharoa maro ny zavatra mahazamba asika eo amin'ny fiainasika fa indrindra vokatra izao krizy maro lafo manapotika ny fiainasika izao izay no natonga asika milaza matetika hoe very fanambola velona ka sy mahita ny lalakombahana ary dia izay no antony nanatanterahantsika aniny kainina igny ary ivelomantsika bebe koa an'izao synode fahafito fizanonana fahatelo izao ka ny faharoa koa tahaka n'ilay zamba voalaza amin'ny evanjely ny tontolo mpiainantsika sy ny tontolo iainantsika ary ny tontolo konontsika satria araky naverimberitsika matetika dia robaka potika ny fifandraisana ka sy mifankahita sony tahaka ny valalakarona ny fifandraisantsika ary fantatra sika nefa fa ireo fifandraisana telo ireo ny fototra ny maha olona tsika ka maizina ny fiainantsika sy mahita zay ale ary indrisy tahaka ny hitantsika ao amin'ny evanjely mifanelikilika sika enosika ao amin'ny evanjely fa norarahan'ireo manodidina azy ilay zamba sy hika misy mampangina sy oreny hika sy antso ary izay indrindra no miseho amin'izao fotoana izao anatrany maizina izay te ilaza ny zavatra hitany
sy izay zavatra mety mahasoa sy izay zavatra mety hafana amin'ny dinika ka izay indrindra nomena sehatra isika amin'izao synota izao ka aoka samby fampieno ary indrindraindrindra afaka ilaza izay mahasoa ny hafa ka ialana amin'izany resaka mifamaofao zany hatrany maizina aza ny sasany araka ny volazasika amin'ny fampanginana ny anso sy ny hika soa ihany fa sy izany Jesoa ary Jesoa miaino asika mandrakariva ka raha ny anso ary lay zamba nikeka sy nivavaka nanao taminy hoe ry Jesoa zanaky Davida mamindraha fo aminay ka inona tokoa ny seho nositran'ny Jesoa lay zamba dia hoy Jesoa taminy mandehana fa ny finoanao no mahavoavonjenao sika onona tsara ary amin'izao ry kristianina ava malala ny antony anaovantsika an'izao synota zao zay miainga tamin'ny fijanonana voalohany ny fandaliana-pinoana sy ny vavaka ka izay indrindra mila manantona Jesoa isika mila mivavaka mila mitalao tahaka nataon'ilay zamba mitalao amin'ny famindrapon'Andriamanitra raha te ho sitranina isika amin'izao aretina maro mikiky ny fiainantsika zao dia mila hamafisina izay dingam-piainana zay hamafisina ny finoana satria ny finoana tokoa araka ny voalazan'i Jesoa teo no mahavoavonjy ka izao synota izao ary no aoka ho andalianasika ny fifandraisasika mba hiparaitam-po mifampisimbana sy mifanasoa isika toy izay mifanelikilika toy izay mampangina ny hafa na mifanapotika fantaro fa isika kristianina vita batemy no Kristy mpiarabelona amin'olona miandry asika tahaka ny Bartime ny andrandra an Jesoa izao tontolo izao milanao milay milansika sy kiraikiraiky izao andro izao anokatra ny masosika mba hahita marina ny fivelaram-piainana arak'izany maneraka asika misangana Jesoa tahaka nataony tamin'ny Bartime izoro tabernakla velona ho taranaka mpanorona tokoa sy amin'ny alalan'ny angovontsika fotsiny fa noho ny asan'ny fanahy masina sy ny fahasoavan'Andriamanitra entan'ny finoana sy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika ka ny vokatrin'izay dia mitoetra ao amin'i Jesoa isika ka hitoeran'i Jesoa ka ny fiainantsika amokatra bebe ka ho feno faliana ny fiainantsika satria mifampisimbana mifanasoa mikasaka ny soembonana ka miala amin'izay fiasaram-belasi ka zary fiainana eukaristika tokoa ny fiainantsika mahafoy manompo sy misy fiasaram-belasi ry kristianina ava malala amin'izao alahady sotra fahatelopolo mandavataona zao dia atolotra ny eglizy amintsika ny tena fototra ahafahasika mivelona ny teny faneva amin'izao synota fahafito fijanonana fahatelo zao ary mifanaraka raha teo moa amin'izao andro ny misiona famaranana ny volana oktobra izao fianakaviana eglizy kely mifanasoa sy mifampisimbana mikasaka ny soembonana sy maintsy mitoetra ao amin'i Jesoa isika ary toeran'i Jesoa amin'izay velona marina isika ary dia mamokatra atolotra ny eglizy androany amin'ny alalan'ny vakiteny ireo kritera ireo masosivana ahafantarasika fa velona tokoa ny finoansika fa sy finoana empahazarana raha velona tokoa manko ny finoansika dia mitoetra ao amin'i Jesoa isika ka raha toeran'i Jesoa dia hamokatra ary mivelona ny fiainana eukaristika isika ka mifanoa mifanasoa ka vonina mahafoy ary mizara amin'ny hafa amin'ny vakiteny voalohany ary sy ny evanjely dia mampianatra asika fa raha mianso an'i Jesoa isika dia izy ampahiratra asika araka ny volaza teo ary maneraka asika mampizoro asika mamerina ny tena mahaolona mila miaino azy ary sika miainoa ry Israely hoy ny vakiteny voalohany izany dia sy hoe mitandregny fotsiny fa sady miaino ny mampiditra ao am-po ary manantanteraka n'izay enona izany no atao hoe finoana velona fa sy finoana akandrina na finoana enti-pahazarana sara ihany koa ny manamarika fa sy misy fekempinoana ohatran'ny fanaosika izao ao amin'ny baiboly fa noho ny fandaliana nataosika sy ny asan'ny fanahy masina no nametrana ny fekempinoana izay azo lazaina fa toro-lalana ahafahasika mifikitra amin'izay finoana izay fa hatramin'ny voalohany raha niseho tamin'ny mpianany i Jesoa ka niova tare teo tendrombohitra dia nolazain'Andriamanitra tamin'ny Piera tamin'ny Joany ary tamin'ny Jakoba tadiditsika sara isika izay niomana tamin'ny Ken ilay tenin'i Jesoa tamin'ny ireo mpianany ny tenin'Andriamanitra tamin'ny mpianatry Jesoa miainoa
fa ity no zanako malalako. Izany koa no ataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakan'i Israely ao amin'ny vakitiny voalohany menoa ry vahoakan'i Israely, ary mbola izany koa no henantsika aorianan'ny sinody ka ahatonga asika ho tanànaka mpanorona mifampisimbona mifanasoa vokatry ny fahaizasika mifampiaino ary miaino hatramin'ny zavaboary ary miaino an'Andriamanitra indrindraindrindra. Matoa mivary lavo ny fiainansika dia sy manana n'izay kapasité d'écoute izay sonitsika, sy manana ny fahaizana miaino araka ny voalazan'ny evanjely eto. Ny fahaizana miaino no mampiova ny fiainansika ka engany izao synody zao po exercice ahaizasika mifampiaino ka raha manana an'izay isika dia anana fiovana kazary eglizy olo velomin'ny batemy. Ararotsika tokoa ary zao synody zao ahaizasika mifampitandrina mifampiaino ka afahasika miara-dalana, miara-dia, miara-mivavaka, miara-mandalina n'izay finoansika zay, miara-mandalina ny fiainansika ka iroso amin'izao foto-kevitry ny synody fafito izao sika ka anjary fianakaviana eglizy kely mifanasoa mifampisimbana mikasaka ny soiombonana ka tonga asika ho teny eglizy velona tokoa araka ny fampianarana alalintsika mandritra an'izao synody zao. Ao ihany koa no lalana ahafahasika manova ny fifandraisansika rehetra, na ny fifandraisana amin'ny zavaboary zany, na ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina, na ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Matoa isika mamotika ny tontolo dia noho isika sy mahay miaino ny zavaboary fa manao ny saim-pantasika. Matoa mikorontana ny fiainantsika dia noho isika sy mahay mifampitandrena sy mifampiaino soa. Amin'ny vaninandro iainasika zao dia samy mahahita isika fa maro ny écouteur eo amin'ny sofiny maro ary dia manara-penitra ary raitra dia raitra, nefa fantatra sika fa noho ireny écouteur ireny manambara zavatra malalina dia sy mifampiaino sony ary zary miaino ny tena. Ary rehefa anao miaino ny tena dia manjary fitiavan-tena no manjaka, ary rehefa fitiavan-tena no manjaka dia mifanelikilika, dia mikorontana ny fiainana, mikorontana ny fianakaviana, ny fanjakana, ny mpanao politika isan-karazany dia sy misy sony ny fahaizana miaino. Manambara fifampitokisana koa nefa araka ny fantatra sika ny fahaizana miaino dingana amin'ny finoana izany, ary zay koa no ahafahasika mifanaja raha mifampiaino isika. Ambaran'ny evanjely amintsika ry kristianina havana fa ny tena vokatry ny finoana dia ny fahaizana miaino. Raha mahay miaino isika dia midika ny fahaizasika mandrafitra ny fiainansika ka hahatonga asika ho taranaka mpanorona tokoa, ho taranaka izay mampiatra ny rariny sy nisiny, mampanjaka ny fifankatiavana. Hoy Jesoa, tiavy ny Tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao, ny fanainao, ny sainao ary amin'ny herinao manontolo. Manambara fa mivelona amin'ny fiainona sy manambara fa mitoetra ao amintsika Andriamanitra izany voalazan'i Jesoa izany ary mitoetra ao amintsika Jesoa. Ka raha Jesoa no mitoetra ao amintsika dia mivelona tahaka an'i Jesoa isika ka manahaka ny fiainan'i Jesoa, manana fiainana eukaristika ka zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona. Raha miova tokoa ny fiainansika noho ny fahaizasika miaino ary dia misokatra ny masosika dia sy ilaina sony ny sorona dorana araka ny afatry Jesoa ao amin'ny evanjely, fa ny sorona dia ny fahaizasika mifamela heloka sy mifamindra fo satria mahay mifampiaino ka amin'izay dia miseho ny mahazanak'Andriamanitra sika ka miroso amin'ny fanorenana eglizy olo velona velomin'ny batemy isika ka zary piratapo mifanasoa mifampisimbana ka hitasika amin'izany ary araka ny averimberisika fa izao synody fizanonana fahatelo zao dia sady fanohizana no fivelomana no fanamafisana ny canne 2024 satria raha mifampiaino isika ry kristianina havana dia mizotra amin'ny tena fihavanana, ilay fihavanana sady kristianina ny malagasy ary io no anasitrana asika. Azo lazaina ary fa io fihavanana sady kristianina no malagasy io no lay didy faharoa izay mitovy amin'ny voalohany dia ny tiavony namanao tahaka ny tenanao. Sy misy didy lehibe mihoatra ireo raha mivelona an'izany ianao dia mivelona eo anivon'ny fanjakan'Andriamanitra. Io no ampianarin'ny masindahy Joany antsika raha misy milaza azy ho tian'Andriamanitra nefa mankaha
alalan'ny piraitapo ara-pinoana dia mandainga izy ka raha ny eo akaikiny sy tiany ataony ahoana no tian'Andriamanitra sita ny didy dia izay tian'Andriamanitra sy maintsy tia ny piraitapo aminy ka rehefa miteh amin'ny piraitapo dia mifanasoa mifampisimbana raha te hizoro ampinoana tokoa ary isika aoka ahay iaino an'Andriamanitra iaino ny tontolo mpiainantsika iaino ny manodidina asika sy ny tontolo iainantsika dia ny zavaboary tsy maintsy izany no ivelomansika ny finoansika ka okary amin'izao lahady fahatelopolo mandavataona izao anehoansika ny fahezasika miombona amin'i Jesoa no ahafahasika miroso amin'ny fanorenana an'izay eglizy olona velona zay. Ry Jesoa tompozokonay io nasehonao tamin'ny fiainanao izany fototra mahazanak'Andriamanitra izany dia ny fifandraisana lalina tamin'iray ary nanolotra ny ainao mba mizenanay ho fampihavanana anay samy zahay ary fampihavanana amin'ny zavaboary. Hainao tokoa no an'ny mpampiava, hainao no an'ny mpanelanelana sy mpanasitrana ary mpianatra sokafy ary ny masonay izay rakotry ny zavatra maro amin'izao fiainana etrehana izao. Sitrano amin'ny fahazambanay izahay engany ny fananao masina anilo anay ka hay anararoatra izao synody fahafito fizanonana fahatelo izao izahay asapa fa mila miova tokoa izahay ka hanavao ny fifandraisanay amin'ny zavaboary amin'ny mpiaramonina aminay ary fifandraisana amin'iray ka hatonga anay ho piraitapo zanaky ny ray. Ampio zahay anana finoana velona ka ho taranaka mpanorona tokoa ahay anovany fiainanay araka ny sitrakao. Ry Masiny Maria reny io ao anatin'izao volany rozery zao ary ianao miara-dalana aminay manampy anay andinika n'ireo mistery ka hatonga anay koa ho tahaka anao ho tabernakla velona ho misionera voalohany. Maro ny zavatra mahazamba anay amin'izao vaninandro iainanay izao vokatry n'izao Kristy zao ka engane izao fanaovanay izao sinoda izao mba ho senakla tokoa anay ka isokatra ny masonay isokatra ny foham-pananay ka hitan'i Jesoa eo anivon'ny fiainanay izahay ka zary fianakavila eglizy kely ho velomin'ny batemy mifanasoa mifanatsimbana ka zary tabernakla velona misionera mamafy fiadanana fihavanana fanantenana ary vonina anampy ny hafa hiala amin'ny fahazambana. Masinday Joseph ray mpitaizan'ny eglizy ray mpiaron'ny eglizy eran-tany maro ny fianakaviana eglizy kely no mikorotana satria zamba ny rendrarendra atolotry n'izao tontolo zao. Mivavaha ho an'ray mpianakaviana mba ho ray tahaka anao ka hitarika ny ankohonana ny fianakaviana anaza ny asin'izany fianakaviana zany ka samy ahita ny fivelarana rehetra toraka izany koa izay rehetra tompona andraikitra eo amin'ny sehatra ny firenena mba hanana an'izany fondray tahaka anao eo am-panefana ny adidiny ka hikasaka mandrakariva ny soembonana ahitany rehetra ny fivelarana marina sy marina. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson
eto amin'ny radio faniro.